ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. ampifaliana ry avako malala no iarabanantsika any atokantrano an sisa mbatan'olona tratry ity sabotsy fahadimy ny volana febroary ity, manonona ny fahasoavan'i Jesosy tompo amintsika ry havako. Ny voalahatra mofinainantsika anio dia ny pistily izay nosoratana ho an'ny Hebreo. Hebreo toko 1:10, nandiny 1:10 ka hatramin'ny 2:10 ihany. Hebreo toko 1:10, andiny 1:10 sy ny 2:10 ihany. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary nasaraza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsaja azy izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Ka dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty noho ny avian'ny maro, toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika any amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny epistily ho an'ny Hebreo rehefa malala dia manazava ny toko 1:10 dia miresaka manokana momba ny finoana, ary manazava mihitsy manome famaritana ny amin'ny atao hoe finoana. Ny andininy voalohany, ina moa ny atao hoe finoana? Toy ny epistily any Hebreo hoe ny finoana dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Dia maka ohatra maromaro ny epistily any Hebreo toko 1:10 ny amin'ny antsoina hoe endrika isehoany ilay finoana. Ny ainga avy amin'ireo mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy fantatra amin'ny soratra masina, mahazatra amin'ny soratra masina, ohatra amin'ny soratra masina, dia naka vitsivitsy izy, dia namaritra ny endrika ny isehoan'ny finoana izy. Azontsika tanysaina fa tsy dia betsaka loatra. Ny andininy 7 dia izy manao hoe ny finoana dia ahafantarantsika fa tenin'Andriamanitra nanaovana izao tontolo izao, izany hoe amin'ny ny finoana no mampahafantatra antsika fifandraisan'ny finoana sy ny fahalalana. Zay ny voalohany, zay ny finoana, karazam-pinoana voalohany ambaran'ny epistily any Hebreo. Finoana mampahafantatra, finoana mitondra fahalalana, finoana mampanatona ny soratra masina. Zay ny karazam-pinoana voalohany ny epistily any Hebreo. Zay ny finoana voalohany sy avo indrindra zay anazy ilazana azy. Finoana mitondra fahafantarana ny tenin'Andriamanitra, finoana mitondra ny fahafantarana n'Andriamanitra, finoana mifamatotra amin'ny savoir, tsy maninona raha zay azonao azy. Fa ny karazam-pinoana faharoa dia izao indray, ny finoany Abela. Zay ny resiny voalohany, nataony sesy araky ny vanim-potoana moa ny finoany Abela. Ny finoany Abela indray ozy dia finoana izay mampanolo tena azy ho an'Andriamanitra. Finoana no nateran'ny Abela fanatitra ho an'Andriamanitra. Finoana manosika anao hanome ho an'Andriamanitra. Finoana mamporisika anao hanolotra, mampifamatotra anao amin'Andriamanitra. Zay ny finoany Abela. Fa ny finoana fahatelo dia resahan'ny epistily any Hebreo dia ny finoany Enoka. Finoana no namindranany Enoka tsy ara-ny fahafatesana. Karazam-pinoana fahatelo dia izao indray, finoana mandresy ny fahafatesana. Lay finoana miatraika ny fiainana mandrakizay. Zay io fahatelo io. Voalohany finoany Abela, finoana izay mahatoky mampanatona anao an'Andriamanitra. Fa ny finoany Enoka kosa dia finoana mandresy ny fahafatesana. Mandresy ny fahafatesana amin'ny alalan'ny finoana. Karazam-pinoana hafa indray zay. Dia mitoy amin'ny manaraka tsika ny finoany Noa. Finoana no nanamboarany no samy fara amonjena ny ankohonany. Finoana mahavonjy. Endrika isehoan'ny finoana indray zay. Finoana mahatonga famonjena. Finoana mahatonga fahasahiana nangan-javatra. Finoana mahatonga famonjena. Karazam-pinoana faefatra izay ho ny epistily any Hebreo. Karazam-pinoana manaraka fahadimy ety amin'ny andininy 9, finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiaingaka any amin'izay tany ho azony holo. Finoana mifamatotra amin'ny fiantsoana, finoana manaiky hanoina ny antson'Andriamanitra. Zay ny finoany Abrahama. Finoana manaiky hanoina ny antson'Andriamanitra.
dia hitatsika am'izany fa karazana finoana samihafa ao ny finoana izay mahatonga atsika mahafantatra, mahatonga atsika ho lipahalalana, finoana mahatonga atsika hanatona ny tenin'andriamanitra, finoana mahatonga atsika hanatona hifandray bebe kokoa amin'andriamanitra, finoana mahatonga atsika handresy ny fahafatesana, finoana mahatonga atsika handray ny famonjena. Ary indrindra vony Abrahama, finoana mahatonga atsika hanona ny anson'andriamanitra. Endrika isy eo ny finoana avokoa zany rehetra amin'ny epistily any Hebreo. Fa izao am'le mofo filainana voalahatra ao antsika anio de izao finoana hafa kely mihitsy. De ny faraika ambiny folo, finoana ary nahisara aza, finoana no nandraisany hery hanananaka. Reafako mahagagy ity andiny faraika ambiny folo sy faharoa ambiny folo amin'ny epistily any Hebreo ty. Amin'ny baiboly zay mahazatra atsika ity eto am-piaratanantsika ity de izao hoy izy manao hoe ary nasara aza de finoana kosa no nandraisany hery hanananaka. Fa raha mamaky ny dika teny imbonana ianao de zao ndray ny ao, finoana no nazahoany Abrahama hery hanananaka, na de efa antita be azy izy ary na de vavy momba azy Sara. Zany hoe ao amin'ny tediny faraika ambiny folo ty amin'ny dika teny imbonana de izy manao hoe finoana no nazahoany Abrahama hery hanananaka na de efa antita be azy izy. Amin'ny baiboly mahazatra, finoana no nandraisany Sara hery mbola hanananaka na dia efa nitsahajaza azy izy. Zany hoe amin'ny dika teny imbonana de izao ny finoany Abrahama de nahatonga azy nahazo hery. Ary amin'ny dika teny mahazatra de ny finoany Sara no nahatonga azy ahazo hery. Ary tsy amin'ny teny malagasy any io, fa afaka mamaky ianao amin'ny traduction œcuménique de la Bible amin'ny Tob. Amin'ny Tob dia ny finoany Sara nahatonga azy nahazo hery. Amin'ny français courant de izao ny finoany Abrahama nahatonga azy nahazo hery. Ary de na de miteny anglisy ary io de mitovy am'izay ihany, misy fahasamihafana indroa. Zany hoe ndraindray amin'ny dika teny sasany ny finoany Abrahama no resahana, amin'ny dika teny sasany ny finoany Sara no resahana. Amin'ny evitenin'ny Calvin, amin'ny safidin'ny Calvin zany, dia ny finoany Sara no resahan'ny Calvin. Ho resantsika any amin'ny farany zay. Fa zao rehefa ko malala. Eto de izao ny eto am-piaratanantsika zany de zao manao hoe ny endrika nisehon'ilay finoana na ny finoany Abrahama io na finoany Sara io de izao samy manome hery azy ireo ka nahafahany ijoro ho olombelona ray aman-dreny. Hoy izy manao hoe ny finoany Abrahama nge nahazony hery hanananaka ka nahatonga azy mbola ho nahajoro nahavita ny hadidy amanandraikitry ny maharay mahavady. De zay keo ndrasany amin'ny anankiray indray dia ny finoany Sara nahatonga azy nahazo hery ka mbola nahavitany ny hadidy amanandraikitry ny mahareny sy ny mahavady, ka de mbola nanananaka izy. Ny Abrahama de mbola niteraka izy na de efa antitabe ary satria nanam-pinoana izy ka nahavita nahazo hery afaka nijoro ho ray aman-dreny, ho ray na reny, ray Sara de Sara. Reafako malala afabe ny fijeriny epistily any Hebreo, mampahery atsika ray aman-dreny hoe finoana, ny finoana de mahatonga anao mahajoro, mahavita ny adidinao amin'ny maharay aman-dreny anao, amin'ny maharay anao, amin'ny mahavady anao. Finoana mahatonga hery ka mahavitana ny adidy amin'ny maharay, amin'ny mahareny, amin'ny mahavady. Reafako malala tsy de mora akory am'izao andro ianantsika zao ny mijoro ray aman-dreny na ny miatrika ny adidy amin'ny maharay aman-dreny na amin'ny mahavady. Tsy mora zany am'izao taonjato fa raika amby roapolo reo betsaka ny mandao andraikitra. Firy akory any ampitan-dranomasina, firy akory am'izao andro zao ny olona atao vetsy na any Amerika varatra ianao na any Europa varatra ianao na any Japon anao, debe ny olona tsy mety manambady. De ny tsy manambady anambady ve mila raharaha, anambady ve andraikitra sarotro zany, anambady ve am'ty faharavan'ny tontolo eny niteraka olana ny fiainana fotsiny zany, inona ny antony anambadiana. Ary misy indray ny manambady fa tsy mahavita ny andraikitra ny maharay aman-dreny akory aza.
tsy mahavita ny andraikitra tokony atao am mahavady, tsy mahavita ny andraikitra tokony atao amareny ao atokantrano ao na maharay ao atokantrano ao satria tsy mora ny andraikitra maharay na mahareny am'izao tonjato eny antsika izao ary efa fantatra ny soratra masina ry avako malala tsy mora mihitsy ny mijoro ny mikarakara ny fiainam-piankonana ny mikarakara ny fiainatokantrano tsy mora zany am'izao andro eny antsika izao voatsela akory hitatsika ny gazety eny olona manary zaza eny an-dalana manary taranaka tsy miraharaha taranaka satria tsy mora lay andraikitra de hoe ny epistilo any Hebreo manao hoe ny finoana de manome hery anao havita izany andraikitra maharay na mahareny na mahavady zany raha toka mametra-panontany eny am'zoatra masiny tsika manao hoe inona moa ny andraikitry ny vady ka ilana hery inona ny andraikitry ny maniny Abrahama no nahazo hery manokana mahavady azy na nahazo hery manokany Sara mahavady azy fa ka tena zava-dehibe zany andraikitra zany tena zava-dehibe mihitsy raha metra-panontany am'zoatra masina ianao de zava-dehibe tena ilana hery ny fijoroana am'zany hoe vady zany tsy kisendrasendra kory nge ny soratra masina raha nampitany vady ho tahaky ny taolatezana tsy kisendrasendra mihitsy amin'ny fomba fijery semitika dia ny taolatezana no izy moa tsy de lasa lavitra olantsika kory amin'ny anatomia fa amin'ny fomba fijery semitika de zao rehefa nijery olona maty izy rehefa nijery olona maty zany na ny jiosy na iny faritra amin'ny croissant fertile iny de rehefa mijery olona maty izy de zao hitan'lay faty de izy manao hoe jereo fa rehefa mahita faty sanatria de miala aloha le rano kelikely eo de mitsana ny volo kelikely eo de miala lay nofo de torana sisa mitrakitraky eo dia kelikely eo dia tapaka le ligamana le ozatra mampifandraindray ny tolana iny de mbola eo zany lay cage thoracique iny mbola eo lay tolatratra iny de farany indrindra de milatsaky iny de hoy ny jiosy manao hoe iny ny vady lay farany indrindra iny ny vady zay natonga azy nitretra hoe taolatezana zay ny dikany hoe taolatezana iny lay farany indrindra eo amin'ny jiosy a dia tsy de tena ohatran'ny fijeritsika loatra fa mety ho taolatezana avokoa na ny lana ny vavy mety ho taolatezana indrindra am'izao andro tsika taonjato raika am'roapolo ivoizan'ny olombelona ny mila lento zao de mety ho taolatezana na ny lana ny vavy de ny jiosy manao hoe iny ny farany zany hoe ny vady lay farany indrindra ao tsy hoe rehefa tonga ny sarotra de le vady ny lasa voaloha tsy taolatezana zany asa re zany na inona fa tsy taolatezana zany fa ny taolatezana iny lay farany indrindra ao rehefa tonga le zava-manahirana rehefa tonga ny sarotra rehefa tonga ny vady ny farany indrindra ao mety afaka mandeha dolo zay mandeha eo io ariny amin'ny hoe rano hoe volo hoe mety afa mandeha dolo lenrehetreny fa ny vady ny farany indrindra ao zay mahataolatezana azy ny taolatezana lay mampijoro ny taolatezana lay mampitraka ny taolatezana lay manome endrika ny vatana mihitsy ary any anatiny any ny taolatezana fa manome endrika sy bika ny vatana afa mahajoro tsara de hoy ny soratra masina hoe taolatezana ny vady zany mampitraka ndray rehefa kivikivy raha lehilahy de mampitraka raha vehivavy zay mahataolatezana azy kivikivy raha vehivavy mampijoro raha lehilahy zay mahataolatezana azy tsy maninona indraindray rehefa mety hoe kivikivy aizy ianao zany tsy tianao daholo ve ny olona raha lehilahy o tsy tianao daholo ve ny olona sorena aminao ny namanao sorena aminao ny mpiara-miasa aminao tsy tianao ny havanao zavadinao tianao ao fatohanako ao fahapiko ao fahatosiko ao fahajoroko zany ny antsorina hoe vady zay ny antsony hoe taolatezana tsy vady raha toka mety hoe inona koa ve ny karamanao ve io reo ve mba havanao zao ve mba toetranao tsy vady zany tsy zany na zay nysotra masina hoe vady fa ny vady de manana adidy ampijoro manana didy apitraka manana didy ampahery zay ny mahataolatezana azy zay ny mahavady azy zay mahatonga ny hoe mila hery zany lay vady mila hery ny olona vao mahajoro ho vady de zay mahatonga ny epistily ny Hebreo manao hoe ny finoany Abrahama sy ny finoany Saka nge no nanana ny hery ka nahafahany joro ho papahery ao anatin'ny tokantrano fa raha tsy manana zany finoana zany ianao de tsy papahery eo tokantrano fa mety ho mpandatsa ny vadinao mpaneso ny vadinao mety ho mpanambany mihitsy azy ny vady eo atokantrano ary sanatr'indrany mety ho mpampiasa hery mihitsy azy mety hikasy tanana mihitsy ary raha tsy manana finoana tahaka ny finoany Abrahama sy ny finoany Sara
avako malala raha maky ny solatry paoly anao mbola mihoatra lavitra no zany koritianina voalohany toko fa fito ny apôstôly paoly manao hoe aoka ny lahy hanao zay mety atao amin'ny vavy aoka ny vavy hanao zay mety atao amin'ny lahy zany hoe ataovy karakarao ataovy zao zay tokony ataonao amin'ny vadinao mila hery zany ry avako malala nga moramora zany hoe hanao zay mety atao amin'ny vady amin'ny fotoana sarotra amin'ny fotoana fifaliana ataonao daholo zay tokony atao amin'ny rehetra tsy mora zany ry avako malala zay mahatonga ny epistily any Hebreo nitodika manokana hoe finoana ny nahazahoany Abrahama hery de hoy ny tika teny mahazatra finoana ny nahazahoany Sara hery ry avako malala ao anatin'ny tokantrano manatokantrano isika de zao ny finoana mahatonga antsika manana hery raisoatanana ny finoana tazony ny finoana fa ny finoana ny mahatonga antsika afaka mahajoro vady ao anatin'ny tokantrano io fa ny faharoa de zao ry avako malala tsy hoe i Abrahama Saka na Abrahama Sara tsy hoe sanatria ho an'ny tenany ihany fa finoana koa ny mahampijoro azy ho ray aman-dreny na avy tany aty dia maharay aman-dreny azy tsy mora angely avaky ny mitaiza taranaka teo amin'ny jiosy nahazatra ny jiosy de zao raha mbola ratsaky ny 20 taona ny zaza de ny reny no mitaiza azy zany hoe ny reny no mitaiza azy fomba jiosy io ny reny ny mampianatra azy mivavaka ny reny ny mampianatra azy ny mombamomba ny tokantrano ny fahadiovana sy ny fitandremam-pahasalamana hatramin'ny 20 taona ny zaza de mifototra bebe kokoa amin'ny reny ny fitaizana mihoatra ny 20 taona ny zaza mifototra bebe kokoa amin'ny ray ny zaza zay no mahatonga azy hoe rehefa tonga 20 taona mihoatra izy de mipetraka am'izay le anarana hoe Jauna zanak' Zebedeo zanak' Zebedeo iny Jesoa zanak' Joseph iny zany hoe rehefa miditra amin'le faha 20 taonany izy de zao ny rainy am'izay indray no mandray an-tanana azy amin'ny lafiny hoe famelomana zany hoe hianatra azy izy handray ny identitéany izy ny rainy am'izay no mandray azy mandray an-tanana azy zavako malala tsy mora nge zany teo amin'ny jiosy zay no mahatonga hoe mila herim-pinoana vo afaka mahajoro ray aman-dreny ary amintsika zao andrakehitriny zao ndraindray nge adino ray aman-dreny zany hoe ndraindray nizakazahantsika ray aman-dreny de manome sakafo de manome akanjo de manome jeu de manome goûter fa adinontsika le tena fototra ao amin'ny soratra masina zany hoe raha mbola latsaky ny 20 taona izy de feno fitiavany ray aman-dreny fitiavany reny am'lohan'ny 20 taona de mianoka amin'ny fitiavany reny ny zaza mianoka amin'ny fitiavany eny indray moa eo ihany fa raha misoratra masina de tena hoe lay fivelarana miorona eo ambonin'ny fitiavany reny ary rehefa tonga kosa niditra faha 20 taona fa de 20 taona izy miorona amin'ny fitiavany ray am'izay tsy misaraka akory ireo fa ilazana hoe ny identité ma izy azy ny fianarana asa fanomanana azy miasa zay natonga ny Jesoa ho mpandrafitra satria ny ray ny mpandrafitra mampianatra azy miasa tsy mba nisy sekoly tam'izany hoe sekoly fianarana asa fa ndray mpianakaviana de manana adidy ampianatra an-janany hiasa anana fahaleovan-tena araka asa ka de ny asa andrainy no asa an-janany rehavako malala tsy mora ny ena zany to amin'ny soratra masina ary io mahatonga ny baiboly iteny hoe trano fiarena ny lova avy amin'ny ray ray aman-dreny io zany satria manana adidy ny ray aman-dreny ikarakara ny ankohonany io mahatonga amin'ny Paoly iteny manao hoe tsy ny zanaka ny miaro an'ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny miaro an-janaka manahoana ny ainantsika an'izany amin'izao andro ankehitriny zao voakarakaratsika ve ny zanakitsika araka ny tokony ho izy nga moramora ny tenen'ny Paoly manao hoe ianareo ray mpianakaviana de zao aza tezitra ny zanakareo aza mampitondra lahelo ny zanakareo aza mandratra fo an-janakareo tsy mora zany ry avako malala tsy mora akory ny teny soatra masina manao hoe ao bokinao bolana aza mitsitsoraka azo amin'ny zanakareo anaro izy de zao izy zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza okona toko faroambiroapolo milaza manao hoe andraikitra be de be nge sany zany ray aman-dreny zany vo manana zaza vanina taranaka vanina izy zay ny mahatonga ny epistily any Hebreo manome vahaolana ho an'ny ray aman-dreny hoy izy manao hoe finoana ny farakabiny folo nahazahoany Abrahama hery ka nahavitany sy nahajorony amin'ny maharay aman-dreny azy maharay mpianakaviana azy
finoana nazahony nahatongany saya nahazo herika na avy tany adidy na ajorony am'izany hoe mareny zany le avako malala ao amin'ny finoana ny vozatsika hery finoana mahatonga hery tsy finoana mahatonga fanatonan'andriamanitra ihany tsy finoana mahatonga atsika hanoina ny antson'andriamanitra ihany tsy finoana mahatonga atsika anana fanolora-tena vaovao ihany tsy finoana mahatonga atsika andresy ny fahafatesana ihany fa finoana pratika hoy ny epistiola ny hebreo le zao finoana mahatonga anao ahavita ny adidy finoana mahatonga anao mahazo hery ajoro ray aman-dreny ao anivan'ny tokantrano tapamahana avako malala de mahatsiaro ny famoasany Jean Calvin ny toriteny io andiny vaika be ny folo fanazavana zao manao hoe io karaza-pinoany sara io de hoy izy manao hoe raha tena jerena nge ao ambokin'ny Genesis toko fafito ambin'ny folo toko valo ambin'ny folo de zao hoe meme sara ozy meme sara tamin'io satria rehefa tonga ny anjely de niteny tamin'ny sara manao hoe mianananaky ianao avitany andraikitry ny mahareny rehetra ianao tahaky ny reny rehetra fa tsy hoe reny tsy malio tena fa reny anana ny fahafenona tahaky ny reny rehetra ianao de meme sara aizako ny ampitombona an'izany de niteny le anjely de tsika mijelisy toko valo ambin'ny folo niteny le anjely manao hoe ary maniny ianao me fa raha ny tena marina jereo tsara fa na i Abrahama na i Sara de samy mitsika izy tsy bavady foana io lafa mitovy toetra fa jereo tsara fa na i Abrahama koa vo nitenen'ny tompony hoe anana iteraka marobe ho marobe ny taranakao ameny ny tahaky ny torapasika tahaky ny kitany eny amoron-dranomasina dia rehefa nitenenina an'io koa Abrahama de zao nitsiky koa Abrahama me koa Abrahama fa tsy Sara ihany no nitsiky fa i Abrahama koa nitsiky me anakapo ary dia i Sara koa dia nanao tahak'izay izay toetra ny Abrahama zay samy mitsiky izy samy me izy dia andiny Genesis toko fito ambin'ny folo de ny fafito ambin'ny folo de ny ankohaka Abrahama ka nitsiky ary nanao anakapo hoe hiteraka va Genesis toko valo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ary Jehova tamin'ny Abrahama nahoana ny ome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va samy ny ome izy andiny faharoa ambin'ny folo ary Sara de ny ome anakapo tovy tamin'ny Abrahama ihany fa izao ina na samy hafa azy de rehefa nitenen'ilay anjely Sara hoy izy manao hoe hoy izy le anjely hoe tao meme anao teo de nanda Sara ka nitenana hoe tsy nome aka zany hoe hoy Calvin in'ilay fandavany Sara iny de midika fanafoanany an'ilay tsy finoana tany amboloana izy tsy nino fa rehefa niteny izy hoe tsy metsony de midika fandavany an'ilay tsy finoana ka niverenany eo am'ilay tokotanin'ny finoana ka nahatonga azy ahazo hery ho tonga reny mpianakaviana mahatoky avako malalo tapamaranana mampahirenao ary efa nomen'Andriamanitra atsika ny fitaovana hoety mijoro aray aman-dreny azo antoka aray aman-dreny tsy ho miala andraikitra ho ray aman-dreny tsy miravoravo tanana ny fanabeazana tsy ho ray aman-dreny andeha ataotsika koa hoe feheziny tahotra sy ny tebiteby ka hanana fanahinany amin'ny hoaviny taranaka fa omen'Andriamanitra hery isika ao amin'Andriamanitra anao nyvozatsika izany hery zany ka mahatonga atsika ho ray aman-dreny mahatoky tahaka ny Abrahama sy Sara inona ny efarany ny taranaky Abrahama sy Sara jereo tsara Saka zanaky Sara sy Abrahama jereo tsara ny fahendreny Saka tamin'ny patriarka rehetra de izao Isaka ihany natao hoe patriarka ny fitiavana Isaka ihany nanambady maro avokoa ny patriarka rehetra Jakoba i Abrahama sy ny sisa eny marina moa vanim-potoana ny antikité talohan'ny filazantsara zany fa izao Isaka rery nitondrony ny bokin'ny Genesisy ho lay patriarka ny fitiavana satria nahoana satria tao amin'Andriamanitra mihitsy ny nanivozany Abrahama sy Sara eri-panahy
ho nijoroana ho ray aman-dreny. Rehefa tezainao amin'ny finoana zany ny zanakao de ampy fitiavana izy. Rehefa tezainao amin'ny finoana ny zanakao, ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fiankinana amin'Andriamanitra no hanovozanao hery hitezanao ny zanakao, de maro toerana izy, endry izy. Ahoana no nanana zanaka endry? Ahoana no ahatonga ho vady endry? De zao ny finoana. Ny finoana hoy ny epistily any Hebreo, finoana mahatonga hery, mampijoro. Ivavaka sika. Tompo am'saoranao zahay. No ny amin'ny teninao zay omenao anay ka atsapanay fa ianteherana zay ao anatin'ny fiarahamonina. Tokantrano ianteherana ny tokantrano kristianina. Tokantrano ianteherana ny fanambadiana kristianina. Saora tompo fa mevavahaolana anay ianao. Finoana ny mahatonga renim-pianakaviana sy ray-pianakaviana mahajoro ao anatin'ny fiainana kristianina. Vavak'izay tompo. Da io ny tokantrano tsirairay avy. Vavak'izay ho an'ny ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana mahasarotra ny fitezany zao. Meo finoana izy ireo. Meo herim-panahy. Mba ahefa vita ny adidy aman'andraikitra ateraky ny fitiavana ka ajoro ray aman-dreny mahatoky. Manapiry ianao ny ray aman-dreny amin'ny asa famelomana, ny ankohonany. Manapiry ianao ny ray aman-dreny amin'ny fanolokolona ny taranaka. Tafioery ny ray aman-dreny mba ahavita ny fanomponanao sy ny fikarakarana ny fanoloran-tena. Meo azy ireo ny herety miasa, ny herety mitaiza, ny herety manompo. Ateraky ny finoananao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Mivavaka izay tompo. Ampahirezo ny ray aman-dreny malagasy amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Vangio ny tokantrano tsirairay avy. Jereo ny fanabeazana ataonay ny taranaka. Manapiana ianao. Anjaka ao amin'ny tokantrano tsirairay ny fiadananao. Misaotra Jesosy fahazantoka ny finoananao fa velona ianao ao anatin'ny tokantrano tsirairay. Velona tomponay. Dia ampandreseo zahay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.